hanapaka-ompontsika anie ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dera sy mame voninahitra anao zay ray eo noho ny ty halady voalohany amin'ny volana aogositra ity 2024 halady fasivy manahaka ny trinité zay andraisanay loha hevitra vaovao indray hoe miorena amin'ny asa tsara. Misaotra anao zay tompo fa tsy nitsahatra ianao ny manavao amin'ny fiainanay ary mitaky anay ho amin'ny fahatsarana manakariva etrindray zay dia orinao vonona amin'ny asa tsara rehetra sy ny teny tsara rehetra. Dia mba omenay indray ny tompo teninao anananay hery sy fahirezana anatanteranay ny sitraponao indrindra amin'izao herinandro voalohany izao zay mitomboka amin'ity alady fasivy manaraka ny trinité ity alady 2 aogositra 2024. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro an'ity ry havana dia Efesianina 2:2 andininy 7 ka hatramin'ny 10. Efesianina 2:2 andininy 7 ka hatramin'ny 10 vakitro zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ary tsy avy amin'ny asa fandraho Israely. Fa asany sika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara sy namboarin'Andriamanitra rahateo manandiana antsika eo aminy. Rahamasonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity ry havana no mampiseho ny maizy azy ny kristianina. Misy kristianina dia olona amin'ny famatopenana amin'ny Kristy Jesosy ka Kristy Jesosy manefy sy manamboatra any kristianina mba ho olona andeha ho amin'ny fahavononana hanao zavatra tsara sy marina tsy akasitran'Andriamanitra. Zany no antom-pahavelomana ary zany koa ny maizy azy rehefa mifamatopenana amin'ny Kristy Jesosy. Mazava tsara zay lazain'ny lahatsoratra masina eto hoe Kristy Jesosy no miasa ao amintsika, asan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tsika zay voaforona manao asa tsara. Asan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tsika mba voaforona hanao asa tsara. Zay no ambaran'ny soratra masina hoe asantsika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Namboarin'Andriamanitra rahateo amin'izany sy asainy mandeha sy mijotra amin'izany ny fahavelomako sy ny fisinao eto amin'ity zao tontolo zao ity. Tsy avy aminao zany fa fanomezan'Andriamanitra tsotro zao. Sondrika Israely hoe ianao no mahavita asa tsara, ianao mahavita asa lehibe, tsia fa Kristy Jesosy zay ao anatinao mampahery anao sy mampatanjaka anao ary manitsy ny dianao mandeha vonona ho amin'ny asa tsara marina akasitrahan'Andriamanitra. Zany ry havana ny vokatra ny fifamatoram-piainana amin'ny Kristy Jesosy. Zany ny herin'ny fahatsarana miaraka amin'ny Kristy Jesosy. Ko amin'ity andro an'ity aoka ianao tsy hafoina hasaraka amin'ny Kristy Jesosy fa hifantsika aminy, hifikotra aminy ary hiara-damina aminy satria fantatrao sy fantatro ary fantatsika tsara fa raha misaraka amin'ny Kristy Jesosy tsika dia tahaka ny ilay sampana zay nisaraka tamin'ny fotony dia raha tafasaraka aminy dia maina ary rehefa maina sy malazo dia atsipy anaty afo. Tsisy lana azy. Ianao no fifandraisanao tamin'ny Kristy Jesosy dia amboarin'Andriamanitra anao, amboarina moa bebe koa ary amohatra any ary esoriny aminao zay rehetra tsy namboleny, ahodiny aminao zay rehetra tsy akasitrany ary ongotany sy ravaravany sy fongoriny aminao zay rehetra tsy namboleny ao anatinao. Dia ho zany tokoa anie zasy ianao anaiky tefen'Andriamanitra sy amboariny mba atanteraka atsika sy atonga atsika hikelena hanao ny asa tsara
Ary tsy menatra no vavomben'ny tompo any amin'ny tenina miasa ka andeha ahaka nanogany tompo antsika tokoa isika vonona amin'ny asa tsara rehetra naizanaiza sy ny teny tsara rehetra. Dia ho mahery tsy amin'ny teny ihany zasy ianao fa ho mahery amin'ny asa koa satria zay mivoalaza ny soratra masina zay mihinana Jesosy dia vita asa lehibe noho izany azy izy satria tia feny sy amboarina ary ampahireziny mba hanao zavatra tsara sy marina ankasitrahan'Andriamanitra. Amen. Misaotranao zay raha eo fa asainao mifikitra tsara amin'ilay zanakao zay. Asainao mitoetra tsara amin'ilay zanakao zay. Ary tsy avelanao hialo zay satria raha tafasaraka amin'ilay zanakao zay dia manitra indrindra satria tafasaraka manaina, tafasaraka amin'ny hery sy faherezana, tafasaraka amin'ny fahaizana manao ny sitrapon'Andriamanitra satria ilay zanakao rery ihany afaka navita ny sitrapon'Andriamanitra tetỳ amin'ity zao tontolo zao ty. Dia ampianaro zay tompo. Mifikitra amin'ilay zanakao, tsy saraka aminy raha ihany aminy ary fa matompainana aminy dia ho tefeny tsy amboariny atranany izy zay tsy karaha hafa. Ma tsota fandimandry fa anao ny sitraponao dia zay marina sy tsara ary nakasitrahana. Dia izany tokoa ny fiainanay amin'izao herinandro vaovao zao ka sahana indray ny miara mivavaka hoe anay zay ny an-danitra. Masina ny anaranao, matonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menao niny any nasazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay zay meloka taminay izany mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Ho tanterahan'ny tompo amintsika anie zao todrano zay tononona amin'ny anaray zanaka fanamasina zao isan'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana zay. Fiadanana anie ho angalahy ary fitiavana amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana anie ho amin'izay rehetra tian'i Kristy Jesosy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Dia izy anie no anamboatra sy anamboatranao ho vonona amin'ny asa tsara rehetra ka tsy tena nangatsin'ny tompo ny ataoko sy nataonao ambara-piavin'i Kristy eny ambony lanitra. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.